Soc à vitre en Outapenac 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac, ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. VAOVAO, fort shampoing citron, papaye, ciment, am sachet stavoin. Mandulchanao ni VAOVAO. Tsy mbola vita ny raharaha amin'ny fanendrena praiminisitra nambarana ity fitsarana avo ity fa mandinika ny fitoriana napetraka ny solombamboaka maromaro izy ireo ankehitriny momba izany. Nandray fanapa-kevitra ihany koa ny HCC raha ny fanapa-kevitra ny raisin'izy ireo nivoaka androany. Tsy afanahazo passeport diplomatika ny député sy ny fianakaviany. Sinjara-pahefana Antananarivo nahazo commune vaovao 13, Antsiranana nahazo 12, Fianarantsoa nahazo 430, Tomasina 12, Majanga 12 ary Toliary 15. Lasa bizina ho an'ireo député ny fampidirana commune vaovao. Ankilana laza ny solombamboaka Michel Ratsivalaka androany fa tompona ndraikitra amin'ny voka-dratsan'ny lalàna momba ny sata manokana Antananarivo ny fanjakana. Mandiso ny nambaran'ny filoham-pirenena mikasika ny tsy fisian'ny fanondranana andramena makany ivelany ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety vahiny ao amin'ny gazety Le Monde. Nambara fa gros bonnet amin'ny aferana andramena ireo olona manam-pahefana eto amintsika ka antony tsy ahafahana manao na inona na inona. Manara-maso akaiky ity raharaha ity maso io vahiny eto raha ny fanazavan'ny maso io allemand androany. Any Libia, 7 no maty tao anatin'ny fanafiana tao amin'ny trano fandraisam-bahiny iray tao Tripoli omaly. Any Genève kosa miroso amin'ny fitadiavam-baolana amin'ny krizy any Libia miaraka amin'ny firenena amikambana ny gouvernemanta ankasitrahan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ny andinindin'izay avy hatrany. Vous avez votre bac, ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS, 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo, 034 60 543 90. GSI Analake, 033 12 606 92. Soc à vitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soc à vitre en Outapenac 020 22 682 28 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vao Coco Naturali Coco zato isanjato Vao Coco Tsy miparitaka Vao Coco Tsy mandoto sady mora hoentina Vao Coco Azo antoko Vao Coco Tsara kalitao Vao Coco Tsy matahotra orana Tsara Vao Coco Ok Ya Mora ampiasaina Vao Coco Vao Coco Tsara ho zao Zato ariary Toy ny fihenam-bidy eo amin'ny tranombarotra Baolay amin'ity taona vaovao ity. Maro ihany koa ireo entana azo atao fanomezana. Ampli de puissance, baffle, subwoofer 2.1, 5.1, lecteur DivX, TV LED Shangang, TV LED Hisense, panneau solaire 5 watts à 300 watts, réfrigérateur, synthétiseur, kojakoja maro an'ny vehivavy. Baolay miarabanao na tratrany taona 540. Baolay ny tsara indrindra trano. Ny azo ny vaniko laka
Ny tanin'andrino tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Lefmet, Anoussat. Lame crédit ianao tsindrino dièse 204 dièse safidio telo lame crédit dia mahazo fana hatramin'ny arivo ariary manomboka izao. Miamanja ny miantso miaraka amin'ny orange, miamanja ny tontolo miaraka amin'ny orange. Et c'est parti, on va voir ce qu'on va voir. Oh mais regardez cette passe, ça va très vite, on se régale. On en prend vraiment plein les yeux. Oh le très beau geste. Et oui, et but! Si vous ne voulez pas vivre le foot à moitié, vivez 100% de la Canne Orange 2015 sur Canal+. Oui, 100% des matchs en direct et en intégralité pour vibrer encore plus fort. Avec les commentaires de nos meilleurs experts et des émissions exceptionnelles pour décrypter toute l'actualité de la compétition. Les plus grands rendez-vous sportifs se vivent sur les chaînes Canal+, à seulement 45 000 ariari par mois. Bonne Canne Orange 2015 sur Canal+. Ankafalia indray tomboka latsongo vavy ny tsy diako ny tokantrano amin'izao takarivo izao miarabanao ary manasanao indray anaraka ny fampahalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny KOLO TV hatramin'ny farany. Ny pejy politika avy hatrano isantarantsika ny fiarahana amin'ny tianio ity tsy mbola vita ny raharaha amin'ny fanendrena ny Prime Ministre hanambarany fitsarana avo fa mandinika ny fitoriana napetraky ny solombavambahoaka maromaro izy ireo ankehitriny momba izany nandray fanapa-kevitra ihany koa ny HCC androany fa tsy afaka mahazo passeport diplomatika ny député sy ny fianakaviany nomeny HCC rariny ihany koa ny gouvernemanta momba ny fanambaram-pananana sy ny immunité parlementaire. Haron fanatetiana. Nanidina aloha zany ny nofinofin'ny député hahazo passeport diplomatika miaraka amin'ny fianakaviany. Tsy fanaraka amin'ny lalam-pandrenana hoy ny HCC androany ny lalàna 424 ohatra 7 izay nolanin'ny antenimieram-pirenena ary mamaritra ny ampahany tombotsoa azon'ny solombavambahoaka. Io lalàna io izay mamaritra manokana momba ny fahazon'ny député sy ny ankohonany antsoina hoe passeport diplomatique. Antonio ny hoe tsy maintsy mifanaraka amin'ny fitsipika raisam-pirenena ny fahazonany passeport diplomatique. Nahazo rariny ihany koa ny gouvernemanta momba ny tsy maintsy anaovan'ny député fanambaram-pananana sy ny fahafahana manenjika azy ireo araka ny lalàna amin'ny ady sivily raha misy mahavoaroeroe azy ireo. Naterin'ny HCC fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ny andininy maromaro amin'ny lalàna 2014-034 izay nanitsin'ny député an'ilay ordonnance 2014-001 izay navoakan'ny gouvernemanta momba izany. Fa isan'ny vaovao lehibe ihany koa ny fanazavana nomen'ny HCC androany fa voarain'izy ireo ny fangatahana ny anaovana fanaramaso momba ny fifanarahan'ny didim-panjakana 2015-021 tamin'ny 14 janoary 2024 amin'ny lalam-pandrenana na tsia izay naterin'ny solombavambahoaka maromaro tamin'ny zoma fahatelo amby roapolo ny volana janoary farany teo.
tsy mbola vita araka izany ny raharaha momba ny fanendrenan'ny Premier ministre Jean Ravelinarivo ary mbola andrasana ny fehi-kevitry ny HCC mahakasika izany. Raha ny voalazan'ny 7/20 ao amin'ny lampandrenana dia afaka mangataka izany contrôle de constitutionnalité izany ny ray apa-efatra ny député. Fantatra fa député 7 no nanaosiny io saisine ho an'ny HCC io ary manana 2 volana hatramin'ny 13 febroary izy ireo andiniana izany. Ratsaivina ny alohan'ny fanendrenan'ny Premier ministre Jean Ravelinarivo no efa nanao antsoavo ho an'ny filoham-pirenena ireo avy eo anivon'ny Alliance Ambodivona fa azy ireo ny maro anisa arak'izay voarafitry ny lalam-pandrenana. Nefa tsy nahatana ny filohan'ny Repoblika izany. Mitodika eny ambody araka izany ny sain'ny mpanara-baovao manomboka eto. Nilaza izy ireo araky n'ity fampitam-baovao ity fa efa mandinika ny momba izany saisine izany. Vaovao mikasika ny fampihavanam-pirenena kosa indray 7e ronde tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Conférence sommet tinamba reto fa tsy iaiady akory. Teny an-toerana tanterana ny fihaonana tapon'ireo filoham-pirenena teo aloha sy ny ankehitriny izay mitarihin'ny FFKM androany hariva nanomboka tamin'ny 3 izany ary tsy nifarina raha tsy tamin'ny 7 latsaka fahatelon'ny hariva efa niaonatra amin'ny maraina kosa ny délégation avy amin'ny ankolafikery tsirairay. Tsy nisy nipiky izay tena noresahana tamin'izany tsy nanao fanambarana araka ny nahazatra azy ihany koa ny FFKM taorian'ny fihaonana inona ary ny teny nataon'izy ireo tao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena tao Mahamasina. Inona no toy n'ity fihaonana ity izay voalaza fa namarana azy rehetra andrasana ny fanazavana ofisialy avy amin'ny FFKM mikasika izay. Fa vaovao mikasika ny fitsinjaram-pahefana kosa indray tompona ndraikitra tanteraka amin'izay mety ho vokatra tsy ny lalàna momba ny sata manokana Antananarivo ny fanjakana ho ny sombavam-bahoaka Michel Ratsivalaka androany 20 no isan'ireo komina vaovao miforona eto Madagasikara. Fantatra fa 500 ireo nangataka komina vaovao saingy 20 no nankataovy ny filoham-pirenena ny fitsinjarana ireo komina ireo izay eny fa nisy resaka bizina tato ato fanadidiny eny ny rabary. Ireto avy nisan'ny komina vaovao isaky ny faritany. Antananarivo nahazo komina vaovao 13, Atsiranana nahazo 12, Fianarantsoa nahazo 430, Toamasina nahazo 12, Majanga nahazo 12 ihany koa ary Toliara 520. Ho an'ny faritra Analamanga ny distrika Navaradrano, Andramasina, Kazobe, Anjorobe ihany no nahazo komina fanampiny. Ratsaivina maherin'ny 500 ny fangatahana komina tonga teny Tsimbazaza. Hatramin'ny omaly rehefa misy mpanao politika irotsaka be ny tanàna manao lobbying mikasa anova ny lisitra ireo komina vaovao. 20 no komina vaovao nekena tamin'ny ora farany araka loharanom-baovao azo. Miteraka adihevitra goavana kosa nefa ankehitriny ny mikasika ny fitsinjarana ny fidiram-bola sy ny fampandehanan-draharaha, ny fandaninana ny piasa, ny karaman'ireo piasa isaky ny boriboritany ihany koa toy ny fitsinjarana ny vola ihany ho an'ny komina Antananarivo. 70 isanjaton'ireo piasa no ho an'ny boriboritany komina ary 30 isanjato kosa ny an'ny komina Foibe amin'ity lalàna ity ho iatran'ny avy ao anivon'ny ministera androany. Ny 70 isanjaton'ny mpiara-miasa koa zany dia tokony hiparitaka any amin'ny arrondissement commune d'arrondissement N. Zany hoe raha 3 ny ao Analakely amin'izao fotoan'izao 500 ny any amin'ny arrondissement N dia tokony hifamadika. Ny 3 ny tokony hiparitaka, zany hoe 500 isaky ny arrondissement ary ny 500 ny tokony sisa hijanona ao amin'ny commune Antananarivo. Na dia efa nivoaka aza ny didy fampiarana ireo lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana ireo, mbola mampametra-panontaniana amin'izay maha ara-dalàna ny fomba nandaniana ilay lalàna momba ny sata manokana Antananarivo teny Tsimbazaza. Ratsaivina 20 tamin'ireo solombavambahoaka 150 ihany nandany izany ary ray tamin'ireo solombavambahoaka 12 lany teto Antananarivo ihany no nijanona tamin'ny fotoana nandaniana ity volavolan-dalàna ity. Zay lazaina lasa tsy kapitale intsony satria lasa mitovy amin'ny tanàn-dehibe rehetrarehetra. Satria commune ohatran'ny commune Majanga, ohatran'ny commune Tamatave sisa. Inona ny zavatra Madagasikara, Antananarivo Antananarivo satria sady commune izy manana 6 arrondissement. Zay ny mahafatsika. Ary zay nefa faritra hoe misy any hoe renivohitra Madagasikara fa tsy atao mitovy amin'ny commune urbaine rehetrarehetra kory ny Antananarivo. Zany ve ny atao hoe miditra métropolis, misy lalàna amin'lazy hoe miditra antsika métropolis, zay ny maha-métropolis any Antananarivo. Ny apatelon'ireo solombavambahoaka ihany no nanatrika ny tsangatanana tamin'ny fotoana nandaniana izany. Efa ho telo herinandro izao tsy mbola ny lobava momba izany ny HCC. Tsy nohainoana ny hevitra ireo grand corps de l'État tamin'ny fanendrenan'ny Premier ministre sy ny fananganana ny gouvernement nanendrenan'ny Premier ministre Jean Ravelinarivo izay mbola tsy milamina hatramin'izao ny ady hevitra eo amin'ny resaka fanarahan-dalàna fehi-kevitra momba ny fampihavanam-pirenena fa nesorana ny resaka politika eo amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana natolotr'ireo teknisianina ireo androany arao ny fanampanazavana. Ny grand corps de cadre ambony technicien
anatanteraka ny zavatra ho tanterahan'ny gouvernement eo ka zava ary tsy afenina zany ary zay koa manko no mahafanahy eto porte parole zaho tia transparence nanolotra ministre zay fanolorana ministera tamin'io fanamboarana gouvernement ary nanolotra premier ministre ty confédération ty kanefa moa io ny vokany tsisy zavatra manahirana anay zany Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray isan'ny toromarika nomen'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo omaly ny ametrahana fanaraha-maso amin'ny alalan'ny pointage électronique ny anivon'ny ministera rehetra. Saika ho isa minitra ankehitriny ny fivezivezen'ireo mpiasa mivoaka maka-rivotra raha nambaran'ireo mpivarotra hani-masaka teny amin'ny manodidina teny isan'ny ahitana ny gaboraraka ny ora iasan'ny mpiasa-mpanjakana anivon'ny ministera hatramin'izao fotoana izao. Raha ny fanadihadiana hoentin'ny Oliva Antriniala. Manjaka ny gaboraraka eny anivon'ny ministera isan-karazany ankehitriny ankoatra ny fimenomenoman'ny pilarara eny amin'ireny karazana birao ireny ny amin'ny tsy fahatrarana ireo tompon'andraikitra tadiavina amin'ny fotoana ilana azy ireo manapirofo ireo mpivarotra sakafo maivana manodidina fa maro ireo mpiasa-mpanjakana no mandany andro mivoaka sy mitsangatsangana ivelan'ny birao mandritry ny tontolo andro mahalany hatramin'ny ora iray sasany mahery ankoatra ny fitaom-pisakafoanana atoandro ireo mpiasa amin'ny fakandrivotra araka ny nambaran'ireo mpivarotra. Tena mpividy eto zao le mpiasa-mpanjakana reny tsena zany tena mandeha aloha miampy ny fitahin'Andriamanitra dia mandeha mazoto izy ka isaky ny hoe mivoaka manao goûté mpiasa dia mahatsatso amin'ny efatra mihoatra ny efatra manjify eo daholo ny amin'ny ministera manodididina rehetra. Tsy misy ny tarehimarika mazava milaza ny fatiantoky ny fanjakana amin'ny ora very mandritry ny fotoam-piasan'ny mpiasa-mpanjakana iray araka ny kadikady tsotsotra natao kosa raha manary ora iray tsy iasan'ny mpiasa-mpanjakana iray isan'andro dia 220 ora isan'olona isam-bolana izany hoe ora fiasana mandritry ny 3 andro isam-bolana no fatiantoka ho an'ny fanjakana ary raha manao tahaka izany avokoa ny mpiasa-mpanjakana manodidina ny 5 alina sy 1 hetsy dia 3 tapitrisa ora isam-bolana izany no fotoana tokony iasana ho an'ny fanjakana nefa very. Ny ministera ny vola sy ny teti-bola ihany no ministera tokana ny soroka izany hatramin'ny volana oktobra farany teo. Tsy afa-mivoaka sy miditra ny mpiasa raha tsy mametaka ny paditra manoloana ity fitaovana ity aorian'izay vao misokatra ny lalana azona miditra na mivoaka. Voara-maso daholo izay fotoana ny ijanona ny mpiasa ao am-piasana ary koa ireo ora fidirana sy firavahana. Nilaza kosa ny sekretera jeneralin'ity ministera ity fa tsy misy ny teti-bola natokana ho amin'izany fiovana eny anivon'ny ministera rehetra izany. Fa raha toy izany hoe alefa isaky ministera izy io dia tsy maintsy ministera tsirairay zany no mandray an-tanana ny famatsiana le fanametrahana le badge zany fa tsy hoe ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola manao an'le izy fa ministera tsirairay zany no mametraka an'le izy. Raha tsy aivina amin'ny valora maraina ka hatramin'ny 4 ora tolakandro no fotoam-piasana eny anivon'ireny ministera sy ny birao mpanjakana ireny 30 minitra no ananan'ireo mpiasa hakana aina sy sakafoanana atoandro. Tsy mbola misy ny didim-panjakana milaza izay sazy hiatra amin'izay tsy manaja ireo fotoana ireo aoriana fametrahana ity pointage électronique ity. Tsy mbola fantatra ihany koa hoe iza no azo ny tsena amin'ny famatsiana sy fametrahana ireo fitaovana raha oviana ny fetra farany hatanterahana izany ny andrasan'ny vahoaka ho tsara fandraisana amin'izay fotoana ilany raharaha eny anivon'ny ministera samihafa izy ireo. Raha andramena kosa indray nganika vahaolona ny ministry ny tontolo iainana vaovao ho ny masovony Alemaina rehefa nanontaniana ny momba ny raharaha bois de rose eto Madagasikara namoaka fanadihadiana mikasika ny fandranana ntsokosoko ny andramena eto amintsika ny gazety Le Monde voamarina fa mitohy ary mbola misy ny andramena miondrana ntsokosoko eto amin'ny firenena ary tsy voara-masina tsy voafehy izany fanadihadiana Lili Rabiata. Nasehonay miariary tamin'ny alatsinainy teo ny sarin'ilay sambo minifaingy izay nampiakatra ampilaminana andramena ao anaty sambo teo anelanelan'ny baie d'Antongile sy Maroantsetra. Tsy mbola nietsika ny fitondram-panjakana hatreto momba izany. Ankoatra n'ireto sary ireto dia ity indray ny pirofo fa nitoy soamatsara ary nanao izany ankalalana ny mpanondrana andramena nandritry ny heritaona nitondran'ny flo ery rajonary mampianina miteny ny sary raha ny fanadihadiana nataon'ny gazety Le Monde ity tamin'ny 4 janoary ity nojerena. Naran'ireo mpanao gazety vahiny ny ainga avy aty Madagasikara hatrany an-tsenan'ny Chine ireo bois de rose ireo. Trangy iray amin'ny maro no asehon'ity fanadihadiana ity. Tambazotra iray lehibe hatramin'ny fitrandrahana ka hatramin'ny fanondranana izany any ivelany no miara-miasa amin'ny famoahana ntsokosoko ity harem-pirenena ity. Ny faritra Masoala no tena ahitana ireo mpitrandraka sy
fanafenan'ireo azo voatapaka any amin'ny lakandranony lanibe no ataony fandanjana. Afenina ny anaty fasika izany avy eo alohan'ny andefasana azy amin'ny rano. Any amin'ny kapesta na ny port bolabola no mandeha ny varotra amin'ny andramena ary any amin'ny seranatsamona talany mivoaka ny entana. Voakasika amin'ity varotra antsokosoko ity na ny olona manam-pahefana eto amin'ny firenena azy ka izany no antony tsy ahafana manao na inona na inona manoloan'ny tranga toy izao raha ny fanadihadiany Le Monde. Rehefa tonga ny Chine dia trandrahana ankalalana ny andramena. Misy usine iray any an-toerana manidina andramena avy aty Madagasikara izay ampiasaina olona hatramin'ny 4,100 izay mbola miodina hatramin'izao fotoana izao. Hatrany amin'ny 10 miliara euro ny ireny vola ampiasan'izany orinasa izany amin'ny fikirakirana andramena. Hatrany amin'ny 7 euro ny vidin'ny fanaka lehibe vita amin'ny bois de rose any an-toerana tahaka ity sary iray ity izay anehoan'ny gazety Le Monde mpandrarasino iray maka sary manoloana antsoina hoe panneau de bois de rose eto Madagasikara. Tsy fantatra mazava izay tena ataon'ny fanjakana, tsy misy na dia mpanamboly iray aza sary na dia ny sambo nambara fa tratra aza tsy fantatra mazava hoe atao inona dia ahoana na dia mbola fantatra mazava aza. Ohatran'ny maromaro izay sambo sy no tratra izay. Raha ny fahafantaranay azy le nalefa atao tamatavy ohatrany tsy nahitana n'inona. Mampanahy ihany anefa izany satria io sambo io anisan'ny mampiseho ny toetra rehetra zany ahafahana manondrana bois de rose. Anisan'izany reny grue sy ny tariny reny. Ny faharoa eny hitantsika any amin'ny trano-kalaserasera any zany ilay sambo niezaka nanondrana mihitsy moa zany raha sarany jerena nanondrana ny bois de rose. Isan'ny manara-maso ny raharaha toy izao ihany koa ny maso hovahiny eto amintsika. Miandry ny fivoaran'ny fanadihadiana araka izany izy ireo, indrindra amin'izao gouvernemanta vaovao izao. J'espère bien que ça sera résolu. Mananteny izahay fa afaka hamaha ity olana goavana ity ny ministra vaovao ny tontolo iainana. Pour faire cesser ce grand problème. Araka izany, tsapan'ireo maso ivovahiny fa tsy navaolana amin'ny ministra teo aloha Antelme Ramparany izay nafindra ny ministeran'ny fiompiana indray. Inona ny fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana malagasy amin'ny toe-javatra toy izao? Efa mibaribary ny varotra maizina amin'ity harem-pirenena ity. Inona ny sakany tsy ahafahan'ny fanjakana mandray andraikitra ka manajanona izany manoloan'ireo pirofo efa pelatana ny toy ny famantaran'ilay sambo général Kalroship Minfang IMO 91 630 05 sy ilay sambo Minteleng ary izao fanadihadiana nataon'ny vahiny izao sy ny fitoriana samihafa efa nalefa. Eo amin'ny lafiny fizahantany kosa indray valipolisy nizatony zavaboary eto Madagasikara no atahorana ho simba sy ho lany tamingana fiarovana sy fitantanana maritra ny arena voajanahary eto Madagasikara ary fampandraisana anjara ireo mpiantsehatra rehetra na ara-panjakana na ireo olon-tsotra ireo amin'ny ankapobeny ny antom-pijoroany ny programme d'appui à la gestion de l'environnement tetikasa iray izay iarahany Madagasikara amin'ny firenena Alemana izay nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany fanadihadiana Michel Aranatsona. Antony iray mahasarika ny 12 isanjaton'ny mpizahantany vahiny tonga eto Madagasikara ny zavaboariny tadidomdoza nefa izany amin'izao fotoana izao. Valopolo isanjaton'ny zavaboary eto Madagasikara no atahorana ho simba sy ho lany tamingana. Antony iray nanaovana ny tetikasa page na ny programme d'appui à la gestion de l'environnement fiaraha-miasa ny Madagasikara amin'ny firenena Alemana. Fandaharan'asa iarahan'ny Alemana sy Malagasy amin'ny sehatry ny tontolo iainana sy ny ala eto Madagasikara. Fandaharan'asa izay ho tanterahana mandritra ny roa taona 2015 sy 2016. Ny tena tanjona atao anatin'ity fandaharan'asa ity zany dia ny fiarovana sy ny fitantanana maharitra ny arena voajanahary eto Madagasikara ary fampandraisana anjara an'ireo mpiantsehatra rehetra na ara-panjakana na eo amin'ny faritra na ny vondron'olona ny fotony na ihany koa ireo mpiara-miombonantoka samihafa na ny fiarahamonim-pirenena. Arak'izany fiarovana sy fitantanana maharitra ny arena voajanahary eto Madagasikara ny antony ity tetikasa iray ity. Faritra telo kosa no voakasika izany manokana, ny faritra Diana, Boeny sy Atsimo Andrefana. Ny mila hazavaina kely le hoe fa maninona any Boeny sy Diana ary Atsimo Andrefana no fidiana satria zany misy ilay fitohizan'ny ireo fazy teo aloha zany ireo programa
izay efa nisy teo aloha nanomboka tamin'ny PGME zany a dia hotohizana ny asa efa natomboka tany amin'ireo faritra ireo zany a izay ny antony tomboka. Ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 no efa nisy ny tetikasa fiarovana ny zavaboary eto Madagasikara. Haharitra 2 taona kosa ity tetikasa manaraka ity ary nahazoana famatsiana 12 tapitrisa euro. Eo amin'ny pejy sosialy kosa indray mitombo hatrany ny taketrana vela ny rivo-doza Shedza farany teo nahatratra amin'ny 20 ny maty 7 sy 4 alasy ray hetsy ny trabona, 9 sy 3 ny trano ravo, 5 ny sekoly simba, ka roa tamin'ireo no safitry ny rano tanteraka manodidina ny 4 hektara ny tamboly divitry ny rano ary 2 sy 7 hektara ny tanimbary divitry ny rano taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Shedza farany teo. Ireo no tatitra voaray anivon'ny BNGRC manerana ny Madagasikara manodidina ny 7 kosa ireo trano ilaina andraisana ireo trabona eto an-drenivohitra ankoatra ny takaitra navelan'ny rivo-doza Shedza mamely mafy any amin'ny faritra atsimon'ny nosy araka ny vaovao azo avy amin'ny BNGRC ny ahitany. Misy ihany koa ireo trabona vokatra izay ahitany izay hatramin'izao fotoana izao izay mila famonjena maika ihany koa arao ny fanampanazavana. Ankoatran'izay fantatritsika moa fa ny loza voajanahary zany sy inondation na cyclone fotsiny fa eo koa mety hoe ahitana namatsika zany any sud any Bekiliany zao ny secrétaire mpanatanteraka ny BNGRC zany efa telo efatra andro zay manampy an'izy ireo mijery ny zava-misy any dia manampy an'izy ireo sakafo izany ahitana raikio. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambaratonga ambony raha Berija ny safidy ny taky ampitonia ny famohanan'ny Berija ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo ho fanajan'izy ireo ny fampihavanam-pirenena izay voizina ankehitriny tsy mbola nahenoana feo hatreto ny ministra ny fampianarana ambony mikasika izay raha izay ny ministra Monique Rasoazananera izay voalazan'ireo mpianatra sy ny ray aman-dren'ny Berija fa nanome fampanantenana azy nandritry ny fandamina ny sahorvorin'ny mpianatra tao Mahajanga. Oliva Antriniala. Ireo maso ivova indray no nanateran'ireo mpianatra ny tota-taratasy fangatahana fanampiana ny amin'ny famohanan'ny Berija manomboka ny alatsinainy lasa teo. Ireo tota-taratasy ireo mitaky ny amin'ireo zo sokajin'izy ireo voahosiosy toy ny zo fototra, ny fahalalahana maneho hevitra ary ny franchise universitaire. Efa imbetsaka no rehefa hanao fihetsiketsehana ireto mpianatra ireto raha tsy mivoaka ny fonja i Berija. Hetsika pasifika aloha nataonay teo zay niezaka zay mba hanao zavatra milamina loatra eto satria dradradradraina moa hoe fampihavanam-pirenena fa nefa tsy tampanay zany raha ka misy anay amin'izao fotoana izao tsy tampanay le izy hoe misy ny fampihavanam-pirenena dia nefa zay miezaka hiatteindre le fampihavanam-pirenena dia manao pasifika zahay. Ankoatra ny fitakinany amin'ny tsihana tanterahany flo erajonary mampianana ny fampanantenana izay notarian'ny Berija, voatonona koa ankehitriny ny ministry ny fampianarana ambony Ramatoa Monique Rasoazananera. Ity ministra ity niantso an'ny Berija andamina ny korotan'ny mpianatra tao Mahajanga ary nanao fampanantenana saingina ny miresaka ity raharaha ity aza tsy ataony ankehitriny. Rampitsy no daty hiakaran'ny Berija eny amin'ny fitsarana ary nanaty-tranitra ny reniny fa tsy nanao eloka be vavy ity mpitarika hetsiky ny mpianatra ity. Tsy nanao heloka be vava i Berija fa nitaky kosa amin'ny anaran'ny mpianatra zay niaraka taminy zany ny fampanantenana zay nataon'ny filoha sy ny madame le ministre ny enseignement supérieur. Anisan'izay nametraka anareo teo amin'ny toerana nanampy anareo zany tamin'ireny grève tany Majunga ireny. Zany dia midika fa olona niara-niasa taminareo ka rehefa tafapetraka zany anareo dia izy zao le famponja efa mitaky le fampanantenana nataonareo tamin'ireto mpianatra ireto. Raha tsy haivina, indroa no efa niemitra ny daty fitsaranan'ny Berija raha ny 7 janoary teo no efa nisamborana azy tao an-tranony. Ny tsy mbola fahafenoan'ny porofana meloana azy no anton'izany araka ny fanadihadiana. Mitohy ny fivezivezen'ireo mpitandro filaminana eny amin'ny manodidina ny anjerimanontolo hatramin'ny anio. Mbola amin'izay tontolon'ny fampianaran'izay hatrany miakatra ny hofatrano eny amin'ny manodidina Nakatso amin'izao fotoana izao mbola mitohy ny fifampivarotan'ny sampianatra ny cité universitaire ka mahatratra ny amin'ny 2 tapitrisa ariary ny vidin'ny trano iray etsekilan'izay nefa mampanontany tena ny mampikatso ny fitantan'ny ireo tranon'ny mpianatra roa lehibe ho an'ny université n'Antananarivo. Fanadina Metinka eto Andretsilavo.
raha ny volana janoary 14 no rehefa hotokanana ireto tranobe roa ahafahana mandray mpianatra hatramin'ny fitonjato isa ireto herintaona teo aoriana mbola mipetraka fotsiny tsy misy mampiasa izany nandritra ny taona 14 isan'ny trangana mpametra-panontaniana ny mpianatra ny fisiany fanateranentana tsy kelikely tahaka izany ihany koa ny antony mahaela ny fitokanana sy ny fitsinjarana ity trano ity manodidina ny 500 hatramin'ny 200 isan-taona nefa ny mpianatra taona voalohany maniry hiditra eny akatso izany hoe be dia be ny mpianatra mila trano sy haiko zany hoe ino andrasan'ny fazaka zany hoe sizaragna anazy io nefa zao demandena mpianatra efa marobe zao sy haiko nanomboka tamin'ny 2004 nefa mbola sisy mipetraka avao zao fa miasimba fitaovana ao anatiny tsy fantatra na efa misy na tsy efa na mbola tsisy fa tazanay aloha am'izao dia hoe misy jiro efa misy jiro zany efa mbola tsy fantatra hoe hozaraina le izy sa tsy hozaraina fazika trano satria efa misy farafara efa misy kodoro ao efa complet fa tsy haiko mihitsy hoe ahoana na ahoana fa nefa ny ankizy manao demande na trano be dia be ary isa-taona mihitsy efa mihoatra ny roa taona no nandrenesana ny hoe atoato ny fitokanana hoe hatrany ireto mpianatra ireto ao ireo mametraka ayay amin'ny mahazava-bita nandritra ny tetezamita ny ireto trano ireto no tsy hitokana ny filoham-pirenena izany hoe resaka ampo fotsiny tsy mbola nisy hatreto fanazavana ofisialy nomeny tompona andraikitra momba azy ireo mitombo isa-taona ny fangatahana ary mitombo isa ihany koa ny mpianatra eny amin'ny oniversite feno ary tsy maharaka ny fenitra intsony ny cité raha ny tokony ho izy olona iray izany hoe mpianatra iray ny oniversite ara-dalàna no mipetraka amin'ny efitra iray amin'ireo cité ireo ankehitriny efa mahatratra 12 izany eo amin'ny bâtiment iray ary zara raha misy toerana antonona olona sy farafara iray no anjaran'ny mpianatra iray eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray trano misy 17 no niravana tetsy akady-bahoaka androano antony fandravana ny fisian'ireo trano eo ambony fantson-drano raha ny fanazavana azo teny an-toerana io ihany koa ny fanamboarana sy ny fanatsarana ny tanàna efa niakatra teny amin'ny fitsarana ny raharahara nametraka fitoriana ireo olon-tsotra nivoaka ao maly ity mpitsarana ka tonga amin'ny fandravan'ireo trano 17 ireo tonga teny an-toerana ny Emoraig ny solitenan'ny komina Antananarivo renivohitra ary ny Samva niaraka tamin'ny vaditany sy ireo olona nantanteraka ny fandravana olona mihoatra ny 50 no tsy manan-kialofana vokatra izay dia izany koa ny vadiantsika eo amin'ny maresaka avy any ivelany any Libia olona 7 no namony ainy vokatry ny fanafiana nataony andian-jiolahy tao amin'ny trano fandraisam-bahiny iray tany Tripoli lavon'ny bala dimy tamin'ireo ary ny poan'ny bomba ny 4 ambiny nanomboka ao Malariva ny fanafiana ity trano fandraisam-bahiny ity araony fanadiny eo amin'ny sarin'ny France 24 potika tanteraka Tripoli vokatry ny tsy fandriampahalemana olona 7 no namony ainy vokatry ny fipoahan'ny bomba tao amin'ny hôtel Corinthia omaly malaza amin'ny fandraisana an'ireo masovo vahiny ity hôtely voatafika ity mpanamory fiarahamonina frantsay avy amin'ny kompania anabakabaka géorgienne izay miasa amin'ny orinasa libiana no maty niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy tany amin'ny riana 420 no tratra ny mpitandro ny filaminana ireo andian-jiolahy tsy tafavoaka intsony izy ireo ka nanapoaka ny bomba olona iray izay nalainy izy ireo ankeriny no maty vokatra izany notaki ny jihadiste avy amin'ny sampana libiana trany ny fanafiana an'ity trano fandraisam-bahiny iray ity tamin'ny alalan'ny tambazotra sosialy iray tao aorian'ny faravan'ny fanjakany Muammar Gaddafi ny totongana tanteraka Tripoli nanampitrotraka izany ny fihetsiketsehana tamin'ny taona 2014 izay naharitra 7 volana ny fara libiana no manjaka ny toerana amin'izao nametraka gouvernementa hafa ankoatra n'izay nankatoavin'ny fikambanam-be iraisam-pirenena izy ireo any Genève efa miroso amin'ny fitadiavana vahaolana ny krizy any Libia miaraka amin'ny firenena mikamba ny gouvernementa akasitrahany fianakaviam-be iraisam-pirenena tsy mifanaraka amin'ny lalampanorena ny fahazoany député sy ny fianakaviany passeport diplomatique hoy ny avenivo ny HCC androany fitsinjaram-pahefana nahazo commune 13 Antananarivo 12 Antsiranana fianaratsoa nahazo 430 Toamasina 20 Mahajanga 20 ary Toliary 5 mandisy ny fanambarany filoham-pirenena mikasika ny tsy fisiany fanondranana andramena makany ivelany ny fanadihadiana nataony mpanao gazety vahiny eo amin'ny gazety Le Monde ny safidiny taky nina ny famoahana ny beritsy ireo mpianatra amin'ny anjery manontolo ho fanajana izy ireo ny fampihavanam-pirenena izay voizina ankehitriny dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalamba-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ny tianivity sorona ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko
Soca Vitre en Outapenac 033 11 256 63. Soca Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac, ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. VAOVAO, faux shampoing citron, papaye X-Mont, am sachet Stavoine. Nan'olotra anao teo ny VAOVAO.